gas Titan Taragas. Nosoratany Air Pauline Ovelomin'ny Ravo Vanso Oly miaraka amin'ny Sinay sy Fetra Sarobidy Tovirazana mamonjy nandray feo Anjarolivany Nanantotosa. Misy fiara tonga izany reko any vilany an'izany a. Aleo hoe tazanina fito amin'ny varavarankely eto. Tia tonga tia angamba ilay dokotera isolo toerana ny dokotera Ianitra ka. Mbola tanora. Aleo aloha tsiraika tsy tokotany ka. Angakangana letsy dia atao vetsy ambany lavarangana etsy aloha rehefa izy ireo dia afaka tonga dia mandeha lasao dia tratraliny mpiverenana eny kasahirana. Misy manafika angely tia mantsy ny fiara manderery amin'ny ilana lalana iny. Manahoana ianao dokotera? Tonga soa eto aminay. Manahoana ianao? Ianao zany no rasazy norony ndraiky tany hôpitaly ty? Ie, za tokoa ka. Zany ndray ny dokotera Simon zany hoe isolo toerana vetivety an'izany dokotera teto zany ako. Efa azoko an-tsaina raha vao nahita ny fiara tonga nanatitra anao aka. Ka mandrosoary aloha mandrosoa aty amin'ny birao. Averao ireo entanao ireo fa tsisy mampanahy. Kandoary androso zay fa veloma Razily soatra. Mipetrapetrary ianao dokotera? Misaotra rasazy. Lamindamina kosa ty tanàna ty zany ko. Ie, sady fotoana fambolena zao ka midina ny atsada olona akamaroan'ny mponina ne. Rehefa alarobia vao marisadresaka eto. Amin'izay manko no andro fandanjana zazakely sy fisafondreo bevoky. Dia hono rasazy. Firy nisan'ny mpitsabo mpanampy anao zao ka? Raha ihany ka. Fa misy lehilahy ray koa irakiraka sy manadio ka. Tsy dia be mponina nge eto azo lazaina hoe miadan-dratsy ihany ny mpitsabo eto. Indraindray aza tena tsisy mihitsy ny marary tonga eto napiteraka iry ilany atsimo zao no misy ny marary. Dia itsy avara itsy io ny trano misy ny mpiteraka. Ve fa hono rasazy. Nahoana moa nataonao hoe miadan-dratsy ny mpitsabo eto ka tsy azoko? Satria ny akamaroany mbola mandeha amin'ireny dadarabe ireny na reny jaza ireny zany ka indraindray efa misy fahasarotana avy ihany ny marary na ny mpiteraka vao entiny zareo manatona ny tony toerana tony. Tsy maintsy atao sialana nenina ny fandraisana tanana azy aina ny vonjena. Eno rasazy. Ataona fa zany nefa nanolorantsika teny fa zao ndaso tia ny taratasy reta momba an'izao iraka mpanaovina zao reto voaray reto dokotera. Fa ianao kosa ve tsy mba hakaina an'io dia raha pisy mandray ny asy. Eny ka zay indrindrako. Ity efa tamity koa lehilahy irakiraka ka aleo izy no asaiko manaritra anao any amin'ny trano nenanao sy ny taonandreo entandreo mifanila amin'ilay trano fonenan'ny dokotera Ianitra ihany ilay izy tsy lavitra nge fa atao ambadika tsy nanany hôpitaly aty ihany ilay izy. Eny ary rasasa dia mahazo toa ianao saotra dokotera, raha ohatra hoe misy ilana tampoka anao moa sanatria dia ampanatsoko ihany ianao ka. Eny ary Mansoa. Manahoana ianao dokotera? Mansoa ianao. Ianao no mpitsabo mpanampy ato Eny dokotera, very no anarako. Aleo aloha hitsanganako mihitsy anolorako ny tanako azy dia. Za kosa no Simon zany hoe isolo toerana ny dokotera Ianitra eto faly mahafantatra anao. Za koa toraka izany dokotera. Anatitra an'ireto dosie marary sy mpiteraka reto ato aminao marina zany. Klasera tsy dia matevina izy zany. Aleo aloha raisina hijerena ny atao anatiny. Efa anao vizity an'izy ireo moa tsika izao hono firy ny marary dia firy ny mpiteraka ato zao ka? Ny mpiteraka 3 zao no ao. Ndray angamba hivoaka androany. Dia ny marary indray olon-dehibe 3 koa. Zaza 12 taona ny ray. 4 zany ny totaliny. Eny ary fa voaraiko reto misaotra anao indrindra. Ary efa tonga ao rasazy ka? Ie, efa ao izy. Ka ilozako vetivety ary ianao aloha dokotera. Ndao ary. Tsara bika sady sarika kosa aloha ilay dokotera.
toa misy hery manintona ny fijeriny. Le aloha anatitra ny reto dosie reto fa lozako mirediredy fotsiny eto. Tsara tare koa zany raha zazavavy malefa mpijery ary nefa dia tamana miasa ty tany lavitra ty. Aloha io mananomboka ny vizity fa ohatrany lasa morona fotsiny tokoa zako. Efa herinandro satsy ny natongavako teto. Efa herinandro koa ny fakazarana telo mianaka mpiara-miasa ato amin'ity hopitaly ty. Fa tsy very viny tamin'iny. Izy mihitsy ka. Nde hoe zay nao io zao tsy efa mipetrapetraka daholo zao ny asa. Efa milamina tokoa. Ay, saika mivoaka sepitra ihany aloha sika tamin'ny famonjena an'ilay zaza mifanitona teo iny. Sa ahoana hozy dokotera? tena saika ratsy tokoa ny ka. Fa andehanao goûter kely ery ivelan'ny hopitaly ery aloha raha hiaraka amiko ianao. Za koa fa nieritreritra an'izany mihitsy. Nda ho ary anala n'ity aron'akanjo ty dia ho avy. Ay, eny ary fa dia andrasako eny ambavady ianao e. Fankahazo tsara koa sy mantsy very retiko. Fa indraindray aloha toa tsikaritra ihany hoe hafahafa ny fandiniky dokotera ny vero rehefa heveriny fa tsy mijery azy iny toa ohatra ny manana fitsiriritana ny very zany izy tena tsapako mihitsy aloha zany. Nanara-maso azy tsara teto amin'ity varavarankely ny biraoko ity tamin'izy roa mifampiresaka teo. Izy koa moa maradona sy sarikiriko. Dia aizitsika nipetraka tsy aleo ery amin'ny sisiny avaratra ery. Eny zao no hitako milamindamako. Mandao ary tsy maninona. Mba azafady ange mademoiselle, mba omeo jus d'orange kely ange zay dia asio gâteau sy yaourt ihany koa. Mety aminao ve zany ry vero? Mety ka. Zay zany mademoiselle. Fa zao vero za no mampanao goûter an'io ataovy dia mahazotomana. Misaotra dokotera. Fa ono tsy mety vera tsy asiana titre ny anarana rehefa ivelany azy tsika tonga dia hoe Simon fotsiny. Za raha ty moa efa miantso anao hoe Vero avy hatrandro. Tsy hafahafa ve nefa eny tsy maninona ary aleo amin'izany. Sady miresaka ampilaminana no malamy be ka ono ary Vero. Firy taona zao ny isanao teto ka. Vao vita mihitsy ny staziko dia efa tatiny nangatahako iasana. Fa inona ny antony hoe taty mihitsy zany nangatahanao iasana ka. Fa maninona moa ty? Milamina tsy dia be asa loatra sady madio rivotra. Fa zao kinanjo ny antony. Hitanao raha sazonoro ny tena antony fitianako ny aty. Izy manko efa 3 taona talohany natongavako ny asa taty ary nolazainy fa mahafinaritra ty. Ay ve fa nga efa mifankalala nareo talohan'izany ka. Ka en'olo fa mbola voitantara. Eto ary ny resaka fa ohatry ny mahaliana izy zany ka zao raha sazonoro zandra ny reniko niteraka ka mbotombola kely izy sy mivato no nitaiza sy nampianatra azonao amin'izay efa maty efa taona zao dadatoako io ary zareo moa tsy niteraka. Ay ve ary mpihavana kaiky zany ianao sy rasazy zany tokoa tsy tao an-tsainao mihitsy zao zany io. Hitanao ny trano nenanay mifanao ambony sy ambandriana. Eny fantatro ka fa tsy dia neveriko eo zany ny antoniko. Fantatra amin'izay mombamomba afa-po Simon. Ary nahoana ho ianao no tsy niteny intsony fa tao nandinika fotsiny. Ka variana amin'ny akantonao ako mahafinaritra ery nge mijery anao me. Dokotera koa zany manao izay mahamenatra. Adino sady angala mifanarahany Simon fotsiny ka andao amin'izay hamonjy ny asa aloha tsika ry Simon ka. Tsy ngoko ianao raha mbola manany any aho eo foana. Andao andefa aty daholo mason'ny olona. Tena valabalaka zany
Rehefa laby koa moa bebe ihany ny asantsika ko. Za koa azary ny mitomba mahatsiaro vizanako. Ny ranjo ny tena mila ho voan'ny krampy. Eny izay koa moa ny antom-pisintsika amin'ny tony toerany toniko. Fa i dokotera Soman koa mahay mifandray amin'olona vetivety sady sarika ny be vazivazy. Lasa tao misy manao fizahana foana azy zao no ny teo aloko. Na dia mikoakoaka kely aza ny ankizy dia toa satrin'ireo reny mitondra azy aty amin'ny dokotera. Indrindra moa fa ireo tovovavy. Fa ono avadika ny resaka. Ohatrany hoe tsy kariko fa misy fifandraisana be eo aminao sy dokotera Simon. Finona zany zavatra hitany to. Fa fifandraisana ahoana ka? Miara-miasa ange izay sika mihitsy moa izy sarika tsy mihafahafa ka nahoana moa andeha avinavina aminy. Eny angamo hoe avinaviny fantatro fotsiny fa izy tena mbola tanora tsara bika, tsara endrika. Ianao zazavavy eritreriny. Ny zao ny fondra indray mamitaka raha tsy voafehin'ny saina. Miteny an'izany satria mbola manana didy aminao foana raha mbola velona ina. Ary tadio fa vady aman-jana kolona izy. Misaotra anao tsy ny sorona. Efa solon'ny dada sy neny ianao. Aza manafa misy saina n'izany teninao izany sy ny antoa. Ka ny endry ihany manko ny akino anarina. Sakafo moky dia efa lanty fa dia hiakatra tory aloha fa efa mavesatra zany maso izany. Andeha ary ny antoa. Tsara mandry ianao. Sa koa aza zao efa andeha hamonjy ny efitranoko. Ianao koa toraka izany. Manso. Nahatra an'ireto rapport médical reto dokotera. Mipetrapetra tsy efa milamadolo ve ny asanao? Ka hipetraka ninona eto moa? Mba miresaka. Ka tsy hitako ange tsy ho resahana eo ary toa nitsangana mihitsy dokotera sady anatona izy zany. Vero tena mahasarika mihitsy nge ianao lasa ohatrany hoe manao foananao zany amin'ny alina dia tsy androko ny maraina ahitana anao. Zako dokotera sao dia misy miditra tampoka eo. Iza ny hiditra hoe avy aloha tena natsangany teo amin'ny toerako mihitsy tena tsy arotro mihitsy ny tsy hanoroka an'ireto molotra manitona mafy reto ry Vero nofininy sady nataony teo amin'ny molotra ny molony. Tena mahafatifaty mihitsy nge ianao ry Vero ianao nga tsy mba finaritra miondoana eto atratrako ka eny efa mba tsy kiaritra ihany ange ireo tompo masonao eny amiko reny matetika. Dokotera Simon ianao nge efa manambady tsy zany no tianao lazaina ka inona moa manakana antsika tsy araka ianao zao no eto anatrehako ary tena tsy ritanao mafy Zako maniry ianao ka tsy ary hofingo soroko indray ny malalako dia rofinaretsika zao vao afaka hiaraka zao raha sasy zao nikarita ny alina tongavany amiko nefa za tao hita na tsikariny akory raikitra k'izany ry malala amin'ny 5 alina eo tonga any ary eny akadiko fotsiny varavarana dia tonga dia midira. Tena mety zay. Zay fa andeha aloha sao dia misy hitady avandrasa azy ndao ary Vero malalako zay fa raha riva zany azoko ihany le nitsiritiko izy kosa aloha dia tena manjy aleo aloha iomakomana sady miandriandry any Simon ihany koa. Inona moa manakana tsy araka aminy lasa koa raha vao nahita azy tamin'ny voalohany fotsiny. Zay alehany ihany fa mifantatro aloha zao dia tiako izy dobodoboka ery foko amin'ny firy ary zao efa 10 minitra sisa dia gatona amin'ny fotoana ny fanomezana. Vero tonga akia Simon
mifoaza fifamaraina de fangaky maraina sady amin'ny firy zao amin'ny 4 maraina mifoaza amin'izay ho ahy ianao za ngeky mbola te hijanona eto amin'ny ilanao eto hoe amin'ny 4 vidy fosady avy eto aloha ny vero mifoaza ho ahy raha sazy ange rehefa gary ohatran'izao indraindray tonga maraina be mbola manao dosy izy dia misakafo maraina ty an-trano ino tokoa ary fa hitsangana fa tsika koa tohatra manafoy ny olava fotsiny ko izavy ny akanjoko teo hoe dia rovina ndraiky itsika no afaka miaraka tena lasa tsy mahafoy anao zany ange za satria ianao sy neny tony fandimbo manao garda dia isaky ny anjarany zany dia mihoana ty amiko tsika sa ahoana tena mety aky izany ry malala aloha roako izany malalako zany zay fa lasary ahy idio ny tranonao za koa aza mba tsy mahafoy anao ry Simon dia atalana veny toresinao ny fitiavako ray volana fotsiny zao nahatongavan'ny asa teto dia lasa damba tamin'ny sahady izay tia tokoa ve adala leo aho hiverina any am-pandriana aloka reto dosie reto nge ry very mbala mimikerery amin'ny etazerery azafady reto ve ie mipetrapetraka daholo izay ny asa ka faly ery koa nge ny olona teto tamin'ny fiverenan'ny dokotera ianitra ny keo iny na dia nafinahitra ny zareo asa i dokotera Simon dia mbola tiany zareo ihany kokoa i dokotera ianitra mahay miresaka tsara manolona izy aloha indrindra ny zaza madinika izay aloha ndry fa manino vero marary aho any lohako asa noho ny andro amikaina be ngamba ka sao dia tokony hody any an-trano aloha ianao akainy asa raha tsisy ilaina ntsony dia izay ngamba no atao tsy efa vita ve moa le pansement le ranga marary tongotra iny efa vita ka ay mandehana ary makany ihany amin'ny sakafo ariva dia mijery anao avy miverina manao garda eny ary fa lasa mazotony eny to ia manahy ahy zavatra zany malahelo sy miady-saina ny fahitako ny vero andeha hanainga raha-pitsy dokotera Simon satria efa tavaveriny ny dokotera ianitra inona ny tena nifandraisany very sy dokotera Simon dia izay 3 volana ve no naharaiky piti any very taminy vero vero andao fa anainga zao nge dokotera Simon hiara-no veloma sy saotra azy sika miaraka amin'ny dokotera ianitra neny toa za ngamba tsy afaka ny akany atre ka tena mbola marary ihany lohako hatramin'izaoko mila navy mihitsy aza ndry fa tao mbola eto am-pandriana foany sady to valaka be tokoa ny fahitako anao zany makaneso amin'ny dokotera ianitra mihitsy ianao rehefa avy eo ka sao dia mitady ho tratry ny tazo mety hisava ihany zany rehefa kelikely neny toa aza manao kitoto amin'ny fahasalamana ianao anaka tonga ava mihitsy ho zahany dokotera ka eny raha tsisy fiatsarany zany andohako zany dia anatona azy ihany zay fa lasa tsy te hifanatry tava amin'ny Simon ntsony mafy tampoky ny teniny malina raha volana sahady zay ny nandehana ny dokotera Simon tena nahita loza mihitsy ilay zanako hatramin'ny nahateto azy zay ka fa inona mihitsy ary ny fifandraisana misy amin'izy roa dia sanatrivy tsy te heritreritra n'izany aka ny manahirana azy ao dia hivery be voka efa 3 volana zay mihitsy ny mahafanina azy teo iny ka Wai, efa natsiary tena ka. Fa manino eto ary neny to. Ka raha isika andeha hanao vizity mpiteraka iny dia fanina tampoka ianao ary safotra ko. Zany ve? Tsaroko fa fanina tokoa teo. Dia fomba ahoana reny lazako fa be voky ianao re. Aleo rangahy tonga dia lazaina azy
be voky ianao ana ka efa ndray 3 volana ny kibonao ny dokotera. De ahoana hozy dokotera? Tena menatra nareo ary ny toa. Aza ntomana ohatran'io moa ianao fa mandreraka ny fonao izy zany ary mety hisy fiatraikany amin'ny zaza. Rehefa mahazo aina tsara ianao de mandehana aloha mody any an-trano miala sasatra. Raha rifisika miresaka raha misy tianao lazainy. Ary ny asako? Ka i dokotera hianatra mihitsy ange ny lazan'izany. Fitainay izay tokony natao hoe ndana aloha maka aina tsara ianao de reto misy fanafodiny minitra io. Eny ary ody zay ary fa andeha hanampy ny dokotera aloha mijery anao any rehefa vitavita ny asa eto. Vero fa ahoana ny zava-niseho tantarao ara tsy mampaninona anao. Iny fanangano andray ny masina fa inona mihitsy ary le tena olana menatra nareo ary ny toa. Efa mbesaka ihany ianao nanipiteny tamiko nefa tena tsy nahatohatra ny fakapanahy. Fô hitako voalohany mihitsy Simon de efa raiky piti taminy ary naniriny ho tiny. Ka hono moa ve efa fantany zao seho zavatra zao talohan'ny nandehanany? Efa fantany tokoa. De ahoana ozy izy? Fa tantaraiko aminao ny resaka amin'ny fanaovanay herinandro talohan'ny nandehanany. Tantarao ary fa mihaino Simon ianao zao tsy maintsy mandeha raha vao tonga dokotera andro. Mazava ho azy ka tsy maintsy mamonjy ny postiko indray ako. Zany hoe afaka herinandro eo aloha Otry fa ohatran'ny lasa saina be zany nge malalako za koa nge mba tsy te saraka aminao saingy zay moa le asa ka tahony eny zay tokoa le asa saingy ahoana ke? Ahoana zao momba ny zanantsika atao kiboko ty? Zanantsika ahoana fa nga eny Simon toejaza efa 2 volana zao ny kiboko. Fa ino ny tiana ataonao ry vero fantatrao tsara fa manambady amanjanaka nge ary za tsy nanafina an'izany taminao. 5 taona zao io zanako ary tsy mieritreritra ny andravany tokantranoko zany mihitsy Andray Simon zany misy ka sady vatravantranao manontany fotsiny hoe inona fepetra ho raisiny. Tsisy andraikitra zany. Ianao ve de tsy mba mailona ny tandry tena tsy abevoka amin'izao toerana misy anao zao inoko fa de mahita vahaolana amin'izany ianao. Ka inona ny tianao lazaina hoe sorona ve? Asa tsisy an'izany. Ka zay ataonao any raha fafinaretan'ny nofo mandalo kosa verovero tsy anapotehako ny tokantranoko mihitsy aloha zany sa ianao saika amandrika satria rehefa mandinika amantsy de ohatran'ny fanahininana ianao no mahatonga an'izao ka rehefa tsy raharaha ianao de zakaiko ny zanako io andraikitro za tokoa no matala indraindray ny fitiavana tsy maro-potsy. Safidinao samy sitrapony ny rahantsika tsy nisy ny famitaka ary za tsy nampanantenanao zavatra ka zay zany aza miseratserana aty an-tranoko aty tsony ianao veloma mandrakizay lasa koa ay ve zany ny zava-niseho azakio fa fitiavana ny aton'izany rehetrarehetra zany ny ty azy ianao ary efa tsy kariko ihany zany sika tsy hamon'olona ka hoe anala zaza zany ny tsy miteraka azy efa tsy fidiny raha isa mpitiavana io fa silaky ny ainao aza tao ampamofony amin'ny Simon aleo azo ny azy atreo ny eto anoloany de avy zany zanako zany aza mitomantsony tsy raisiko ny tananao. Misaotra ary ny antoa misaotra noho zany teninao rehetra zany tsy sorana nananeritreritra azy tokoa ary ny hevitra fa raha be voka de iraikitra amiko Simon fitiavana marina ve ny asa fa tsy ritana azy fotsiny asa tsy mba no everiko hanana toetra ambadika toy izany iny lehilahy iny raha ny toetra ny teto ivelany joko tsirika fa velao iny valilany aza le fantsony ny saina mety ho satra ny anadiny tanteraka izany maherezaka mbola eto misaotra ny antoa 20 taona zay 20 taona no namonjako any Vero 20 taona sahady koa ty ilay zana amin'ny vavikely tena mandeha ny fotoana ka
ohatra ilozako mandeha fa fisainana eto fotsiny efa ho avy izay santa be pilahatra koa tao amin'ny banka ka tena tara ny nahandro so ihany fa tsy mianatra rifa izy an'io bebe bebe tonga manimanitra ery izany sakafo izany sady le loaka tena tianao no nataoko zany sady efa vita efa amboary ny latabatra fihinanany eny bebe ohatry ny feon'ny fiarany asiny izany aleo jereko izy tokoa iasina mandroso inona ny vaovao tonga tampotampoka mahazo toerana zany rehefa malaelo anao ary sanda dia tsy naharitra dia zao tonga namangy izao zany ary beberanao nga ohatry eo ao izy ka variana ao an-dakozia ao mila atsoina ve izy tsy mihitsy akia za koa nge mba te ahita anazy ay andraso ary asina to mandreo feon'olona miresaka ay tsy diso ny sofokoko manao bebe salama ka salama tsara salama tsara anaka ina vaovao mba mamangy anareo re ay sady misy dinika kely mba ataoko aminao kory bebe zay ve aleo ary ahaka toerana tsara zay ka ina ho za dinika hoentiny zanako zao ary izy mianaka fantatrareo fa afaka herinandro eo sisa dia anainga ka asa rera mba velanao hiaraka amiko sanda raha-pisy tontolo andro ry bebe mba hiaraka hitsangatsangana kely re zay za ndray aloha dia miakina betsaka amin'ny zotony santy zay za aloha dia manome alalana ka mahatoky ny fahendrinareo ka zay nge bebe tena endry be zany mory asinao marina ki zany fa dia milaza ny bebe aloha fotsiny mba tsy hitatay ny bebe fa mety ho alina vao tafaveriny zay fa tsy maintsy tonga keo tantanana eto zany dia zao ny fotoana nondrasako zay zany rakizy andao mbola misy resaka hafa koa ka resaka hoe ahoana anaka zany hoe miaino zao ary maniry mba hifankalala aminao dada ry bebe izy anefa tsy afaka fa zao dada tsy dia afaka mivoaka fa malemy ange izy malemy malemy dada dia asa re raha mety hoe ianao makany aminay ry bebe sa inona mety malemy ahony mety tsy dokotera Simon kosa angamba ka mety izy ny eritreritro olona miredaritsy be ny dokotera Simon zao mihaino anao niaran-doza ny fiarako dinetinizy sy mamako tamin'izay naratra mafy dolony izy mivady mama nefa tsy tonga ty amin'ny hopitaly akory dia tonga dia maty fa dada tapaka ny tongony avanina ary lamosy no mivoan'ny tona mafy ka zany re nitarika amin'ny fahalemeny fa ny aimo avitra ihany tena mampalahelo zany eno ary santanga tsy mahalala an'izany tantara zany tsy mbola niresaka momba an'izany tamiko mihitsy ianao ry sanda ka zao koa vao mahalala ny antsipriany fa fantatro fotsiny hoe efa maty ny reny asina toy ny akoho ary hoe mandeha fauteuil roulant indrainy fa malemy ny azan-damosiny dia izay raha azoko tsara zany na isanda azy zany dia tsy mbola mifankalala tamin'ny dadany asina ka tsy mbola azafady anaka fa nampamofo tamandry anao mampalahelo zany tsisy tsindry ry bebe efa ela koa nge zany zavatra voafiry taona monja tamin'izanyko ka ahoana ny hevitra re mianaka ny dia le anareo aloha dia manaika no hoe ho any aminareo indray dia aleo aloha anga izay mianaka ifandinitra rehefa avy mitsangatsangana nareo zay zany izy mianaka fa leo angatadalana aloha anga tena maika ianao andraso aloha fa misy ronono sy mofo mamy hoe raha mihinana eto andraso alaiko vetivetika tena mety ny andehanandreo raha pitso amin'izay no anararotako ny zavatra atoko
iny fa lasa sanda sy asina. Aleo koa iomana fa mandeha. Mila miona amin'ny dadany asina any io. Aleo avokako ny fiarako ary hitotoy azo ny fonenany asina. Tsy maintsy fantatro ny mariny. Hanao ahoana re fionana izy Dr Simon ve? Raha izy tokoa moa. Ty le trano. Ampidiriko any mihitsy ny fiaraka. Dokotera Simon, ianao tokoa ve ty? Fa iza moa ianao? Ohatry ny fantapatatro nefa tsy de niverina loatra atao tsaiko. Eny na izany aza mandro soa de mipetrapetra. Tena tsy tsaronao ve ahy e? Jereo tsara. Rasazon'olo ve? Izy indrindra, rasazon'olo tokoa ty. 20 taona lasa zany ny rahantsika ny asa farany. Tena ela tokoa zany. Ary rehefa nandinika tsy de niova ianao a? Zany ve? Za kosa zao sisy osa tsy fidiny noho ny lozany atra tamiko. Ary ina aloha ny antondehanao aty amiko e? To ohatran'ny mahonena andray ty izy. Antitra sahady. Tena fa mila hitovy amiko. Zao re ho lavalava ihany ny resako aminao e. Natako ny trano aloha de nanaradian'ny asina zanaka ao andray andro zay. Nanaradian'ny asina? Ie. Fa inona ny antony ka? Ary taiza nalalanao ny asina? Eno tsara zay ho tantaraiko aminao e. Io zazavavy atao hoe Sanda io zay zafikelyko zany e. De zanak Vero sy enao. Zany hoe mpianada izy ireo. Zanak Vero e? Eny, le zaza tao kibony tamin'izy nilozanao rehefa tonga ny fotoana niverenanao taty. Lozako marina. Lozako. De aiza zany zao Vero ka? Efa maty izy. Maty? Efa ela sa... Voa 2 taona monty Sanda ny maty izy. Nitarika tsy fahasalamana ho azy ny nandehananao sy ny teny marary nataonao taminy. Tena latsa-pity taminao izy de mampalahelo fa sary-piterahana be mihitsy azy izy. Ary nahina hoe tsy ho avitra tsony ny ainy. Reraka be izy. Tena kely hery noho ny aretim-po nahazo azy. Ary nanafatra izy talohan'ny nahaterahany hoe Nentoa Sanda tao anaran'ity zazy ty, fa Sanda ny fitiavako izy. Aza tantaraina amin'ny adalako. Ny aliko satria fantatro fivavahadin'olona Simon. Nefa zay ty tokoa adala. Zay ny teniny satria efa nanano faty izy tamin'izay. Rehefa nitoy moa ny tsy fahasalamany de niato tamin'ny asany mihitsy izy. Ary nangataka ny findrany verina taty izy ny maty. Za no nitaizany Sanda. Tena lozako. Mamelara sazy. So mahazo azo ngamba ny valiny tsy nety rehetra nataoko taloha. Nafatony ny asina koa nge de hoditrako amin'ny behivavy ihany. Avy namonjy fanasana zay ary tao nisy tovovavy mifampisangisangy tamiko. Ny famaly zay mivady teny an-dalana ody. Za koa moa efa somary mamimamy ihany. De zany nahatonga ny hotradoza satria ny varina tanaty antsana ny fiaranentiko. Zany koa de mbola Sanda ny adalako tole. Neniko nefa ranondrarako reny. Mifona rasazy. De ahoanao izy Sanda amin'izany toe-javatra rehetra zany rasazy. Ka eo indrindra ny tiako atongavany. Efa fahita amin'ny aretim-pony vera zay nahafaty azy. Tapa-kevitra fa tsy ilazany marina amin'ny mihitsy. Iasy natao hoe andeha hipitaranomasina noho ny fianarany. Ka zao no atao tsy maintsy ampahafantarinao an'ny asina ny marina rehetra. De izao koa no sosokevitra hitako fa mety amin'izao zavatory zao e.
izay no sazonao farany. Eny aleo fazakaiko izay fahatezerana sy alailiny asina mendrika zany. Zay ara fa dia angatadalana anjaran'ny asina ny fanapahan-kevitra farany amin'izay heveriny fa mety aza misy afeninao azy ny marina. Eny ary mendalana ianao raha sazy. Eny ary fandeha dia mirary soanao Andray rety lozako mifona koa ary alinina vadiko ny fifandraisana sy asy nefa tsy dia tsara loatra nanomboka tamin'ny loza namozan'ny reniny. Fantany daholo ny zavanseho rehefa nitombo saina izy. Efa reny matetika ihany ny famaliana sy ny reniny amin'io adalana sy ditrako. Oloa letsy afaka teloana moa zany zao dia anainga lahy. Ena ry dada, telo andro sisa ange. Fa ianao tato vitsy resaka sy malimaly kendrika izany ry dada. Sao dia marary kosa ry ianao salama tsara letsy riasina. Sa malahelo hoe andeha? Tsy izao ange sika ry dada vao hisara toerany. Mbola kely aza lasa torone foana ianao. Tsy dia naharitra teto anivon'ny tokantranona resiny mihitsy. Raha tsy hoe congé nga. Eny ka zenga letsy le asako ataony. Mpisolo toerana an'ireo mpitsabo lasa congé na marary na antony hafa koa. Eny fefa lasa letsy zany. Ka inona ro any to mampiasa saina be any dady? Zao letsy riasina. Mena ry dada. Misy zava-dehibe ho resako amin'lahy. Efa namadibadika ny enina tsy ny ilazako azy saingy fantatro letsy ho ady soko lehibe ny tsy hanambaran'izany. Fa misy inona ry dada? Tohatra mampitaitaina koa ianao zaniko. Lazao fa ianao koa ianao tsara ry dia ka tsy ho tapahan'la mihitsy ny teniko sao tsy ho vitako ny tantaratra ny farany. Lazao fa mihaino ry dada. Ahoana zany letsy dia mba manofo ratsy kosa ry ahy. Zany tantarako an'la zany dolo marina rehetra letsy. Lozanao ry dada. Andray rery dado. Anapaviko zany sanda. Andray ry dada. Tena mampalaelo amin'ny mahita an'le zanako. Finona mihitsy ary tiana ataoko ny fahadisoko rehetra lasa ny taranako indray tia ny mizaka azy. Anapaviko. Ty lozanao ry dada. Aleo aloha hivoaka kely eny an-tokotany ka. Aleoko mihitsy aloha makasaina ato an-jaridaina ato. Ataoko ahoana fanadinanao ry sanda. Ny andray anao toy ny anapavy. Tsy rariny kosa hoe. To mbola tsy nihetsika teo amin'ny toerany ihany dada nandritran'izay fotoana nijanonako tao an-jaridaina izay. Aleo natonako dia resahako moramora. Dada. Dada. Sorry dada. Eny letsy. Tsy tsara anao fa zanaka ka tsy mananjo amin'izany. Eny nefa aleo aloha hiteny efa zao ny zava-nisy. Toy ny ranoraraka tany izany rehetra izany ka tsy azo rofina intsony ry dada. Roa taona ny faneraserana isanda. Tena mifankatia izay. Sarotra be amiko ny anadino azy. Efa namihana azy ny ondakondana tamiko izy. Efa mifanorokoriko izay. Soa ihany aza fa samy tsara fikasana ka tsy mbola tonga tamin'ny zavatra hafa toy ny firaisana ranofo sy ny sisa. Soa ihany. Fantatro ny tebotebon'ny Rembe momba amin'ny fahasalaman'ny sanda raha ahalala tamiko an'izany tantara izany izy. Satria misy aretim-po izy ka tsy mahatanty an'izany. Ka zao ny atao ry dada. Eny letsy riasina. Efa fandaharam-potoananay ny hoe anaritra eny atserana mpiara-manindana izy mianaka. Aleo izy anaritra aho toy ny tsy misy ninina. Eo koa ngamba ny fotoana mety ahitako azy farany. Fa farany ahoana letsy inona ny tiany laolazaina.
So dia anao tao foana any lahy hoe amony tena ve ny ainao ry dada? Asa Tsy vahaolana izany ry dada. Misy taratasy apetrako aminao dia menao azy afaka rotaona e. Tsy azoko. Fa anao nolazain'la hoe afaka rotaona ka satria rotaona ny faharetan'ny fianarako any. Anazavako azy ny marina rehetra io taratasy io. Satria koa tsy verina ty tsony a. Tsy azoko le tsy verina ty tsony ahoany laka. Ena ry dada, tsy verina tsony aho a. Satria tsy te hifanatry tava amin'ny sanda tsony koa. Menatra azy a sady maratra. Any ariana any raha tapa-kevitra nambady koa iza malalana mety ho anabavika ihany koa izany sanatria. Satria ianao mantsy mpandehandeha. Ho sanda ny faharavaam-pitiavako ny famoizana ho tsy hoe ho anatrehanao tsony koa dada. Eny izay fantatra lafa rariny sy tsy mety atao. Mandony sandan'ny adalako tokoa amin'izao fotoana izao. Telo andro sahady izay no nahalasana ny asany. Mampalahelo aty zafikeliko. Tena mongaina kely ery. Fa enina tokoa ary ny atony pitsihan'ny asina tamiko hoe mandalovany amin'ny dada rehefa malalaka ianao. Tena tsy mety mahita toromintsika eo azanka. Lozako mivadibadika eto mpandriny eto fotsiny. Tantarako mala. Lasy asina. Efa 3 andro sahady izay. Fa ohatry ny hafahafa izy tsy toy ny isan'andro. Tsy nanoroko hanomoroko izy fa nidakolako ny noroany ary nofiny mafy teo atratrany. Sa kosa ve malahelo be izy amin'izao fisarahatoerana izao e? Ny mpanjiny mafy a. To te hilaza zavatra miampita amiko ny fijeriny. Inona nefa? Manavy izy no nelanelana isy aminay. Tiako ianao ry asina. Matoky afa tsy mifalavirana akory mampiova ny foko. Dokotera Simon. Mandroso, mansora sasy mansora. Nahoana ianao? Salama tsara ka. Eny, mangingina aloha. Mahazo toerana ary. Ie, nandalo aty afa nanafatra hiasina talohan'ny ingany mba hiona aminao ony. Izany tokoa. Ie ka araka ireny zava-misy ireny moa dia nifampiresaka izay mianaka e. Ay. Ka ohatr' izao no resaka tamin'izany. Ka misy taratasy mihidy ity napetrany. Dia omena ny sanda hono raha afaka rotaona. Fa nahoana no afaka rotaona? Ka tena ny ferany mihitsy io rotaona io e. Ka tiary atolotra anao ty taratasy ty e. Miala tsiny indrindra nanahirana anao mivezivezy tatiko. Ay, voaraiko tika. Ary arahako izay teny niasiny izay e. Misy antony matozina nafatrafatra an'izany. Za koa aloha tsy dia aritrela koa fa mbola misy zavatra karakaraiko ka anao velomanao e. Eny ary, veloma rasazy e. Veloma tompoko. Dia veloma any amin'ny sandanina dia tsy mbola hitako aza ny endriny e. Ary mety tsy fankalala amiko mihitsy aza angambana izy. Asa nefa e. Andriamanitra mandahatra ny zavatra rehetra. Indrisy mantsy ry asina. Vao enim-bola izao ny ampitanao tany ivelany tany. Mahalany ery ianao fomba miantso ahy. Ary tato anatin'ny 2 volana moa dia tena tsy retsony mihitsy. Antsoina tsy mandray. Andrasana tsy miantso. Fa dia nanadino sahady ve? Tsy te ino aka. Variana be ho azy ato zanako e. Tsy renao akory ny natongava. Taitra be koa amin'ny bebe. Inona ho any mahalasa sainanao rereto? Saika iantso anao isordite izao za ioko. Ay, misaotra bebe a. Zao a bebe a. Mba atoro izay tokony ataoko a. Fa misy inona anaka? Ny amin'ny asina ho a. Tsy mianjo atsony izy. Efa enim-bolana izay. Dia adino sahady ve ary bebe?
Tsy mampino any efa izany. Ndry mampalahelo aty zavykeliko. Angamba mba sahirana amin'ny fianarana izy. Entsiketsika be koa ange ny fotoana amin'ny zavatra rehetra any. Na izany azy dia tsy mahafoy 10 minitra ho avy ao anatin'ny enim-bolana. Andao aloha sordite fa tsy antso ihany ve izy rehefa malalaka e. Asa re. Bebe o? Efa nieriny teny taona nandehana ny asina. Tsy ny antsotsony mihitsy izy. Antsona nefa tsy mandraiky io. Fa inona ny dikan'izandry bebe a? Ny trano misy ny dadany nefa tsy fantatsika akory mba hoe anontaniana vaovao mikasika ny asina. Inona moa no azontsika tao amin'izany anaka? Raha fotsy be verlon sika izao ka miandry izay higadonany e. Feno roa taona sahady nandehana ny asina. Tsy misy fifandraisana intsony mihitsy teo aminay. Efa mianatra manadinjo kelikely anao koa ry asina. Sando, mbola misy ataonao anga? Anga. Efa avy nanokona ny lasopinao a? Efa mba manahoana zao bebe? Efa retinantitra ny ako. Mbola reradreraka e. Ny lamosika sy ny ranjoko anaka no tena manakotsako e. Efa ela vao mahita tory amin'ny alina. Ka zany ange no ataoko hoe aleo atao ny efitranao amin'ny alina matory. Nefa moa ianao bekirina hoe aleo any amin'ny efitranoko ihany ko. Raha misy mampanahary milaza aminao foana e. Fa avy aloha eto akaiketo ianao fa misy zavatra tiako resahana aminao e. Fa zavatra inona ry bebe? Ery boatery aloha alaivo e. Io, hitanao ohatry ny vatakely mangamanga ambony armoire io. Ty ve zany? Iny. Dia alaivo ny lakileny ato anatin'ny tiroaran'ny table de nuit ato aky a. Ndrasary. Ty ary. Fa inona ny ao anatin'io vatakely io? Taratasy. Taratasy navelan'ny asina ao anao. Tsy azoko. Taratasy navelan'ny asina? Oviana? Tamin'izy andeha ho any an-dafy e. Na mipetra nefa izy fa afaka 2 taona vao azo omenanao. Ty izy ty ka indro raisy hoe afaka mamaky azy eto ianao na ho any efitranonao. Tsy maninona. Tena mampangofotra sy mampitebiteby mihitsy ty ka. Fa taratasy inona ary natao anatin'ity valopy ty? Aleo hoe ho vakiko eto dia mihaino koa bebe. Tsy maninona fa izay tanao dia mety ka. Ka ianao ihary ho an'ny sanda anabavy malalako. Ohatry anabavy ony. Anabavy malalako? Fa toy izy rery sanda. Moa tsy miraika fotsiny aka nefa zaza ny tena mitebiteby sy matahotra. Anao ahoana reny fetrika an'izao amin'ny sandy? Iany ary fa ho tohizako e. Nametraka n'ity taratasy ty ampahafantarina anao amin'ny zava-misy. Ety ampiandohana dia mialatsiny aminao amin'izay zavatra rehetra nataoko ka no heverinao ho ara-tsi-panahiko. Rehefa nifankalala tamin'ny bebe Ranoro dia nisy eritreritra tsy nandry taminy noho izany tovy endrika sy fihetsika tamin'olona fantany taloha. Ka nanadiady izy nikaroko ny marina momba ary nitompona ny eritreriny. Ny dadako niteraka marina le olona efa tao an-tsainy. Dadako sady dadanao koa. Eny penada sika rairay fa tsy ray reny. Mamelany bebe anao raha tsy avy hatrany dia nanambary izany taminao izy fa noho ny fitiavany anao nanaovany an'izany. Tsy salama fohatra any am-boky ianao ka nitandrina mafy anao izy. Sando, rehefa sitrana tsara ny fonao ka manaiky ny zava-misy ianao dia mba tsy dio dada raha sitrakao. Mamela azy
efa nosandainy lafo ny fahadisoany. Za dia nivy tena ho sambatra manana anao anabavy. Hatr'izay ahy tokana tsy mba nisy nisan'antsoina hoe iray tampo. Vady azo soloina fa ny anabavy tsy azo soloina natakalo. Tsy voasandam-bola. Rehefa tony tsara ny fonao dia iverina tanindrazana ihany aho. Ataoko eto ambany eto ny adresin'ny data raha hijery azy ianao. I bebe koa efa mahita ny tranony. Omeko eto koa ny adresiko raha te hifandray amiko ianao aoriana izao. Manantena ny fifaliana ho anao ary mandra-piona koa. Veloma ny zandriko a. Hoy asina ty anareo. Ndry tena nitsoa indray ny ranomasiny sandry eo mpamalonana ny taratasy iny. Inona re nataoko raha sanatrika maninona eto izy e? Ay ve ka nisy an'izany bebe a. Misaotra anao a. Misaotra anao no fitsinjovanao ny tenako. Niretanao rery ny adi-tsainao nandritra n'izany fotoana rehetra izany. Ao finika ianao bebe a. Andray aky. Ay vendry tsy tezitra namanome tsiny ahy e. Tiako angenao ry sandy. Bebe o. Sanda. Tsy manome tsiny anao a. Tiako konge ianao e. Ndry dia samy mizaka ny adi-tsaina daholo nareo no fitandrovanareo ny fahasalamako. Bebe a. Rehefa sitrana tsara ianao a dia andeha mangy an-dadany asiny tsika. Zany a? Ny dadanareo e. Ay tokoa. Ie. Fa bebe ho azy zany efa mifankahalala aminy e. Mba tantara ho aho hoe zava-nisy rehetra. Eno tsara fa ho tantaraiko anao hatramin'ny voalohany e. Gas Titan Taragas.